Mahakasika kosa ny ady amin'ny kolikoly ary dia nitondra ny tatitra ny asa vitany nandritra ny taona 2024 iny ny birao mahaleotena iadina amin'ny kolikoly na ny Bianco araka ny tatitra dia ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana no sehatra tena anjakana izay kolikoly izay. Fitarainana 2,750 ny voarain'ny birao mahaleotena iadina amin'ny kolikoly na amin'ny Bianco ny taona 13 manerana ny nosy. Ny teto Antananarivo ny betsaka indrindra ny fitarainana tonga teny anivon'ny Bianco ka nahatratra 4,700 izany. Raha toa ka 5,700 ho an'ny faritany Atsiranana izay vitsy indrindra ny fitarainana voaray. Amin'ireo fitarainana 2,750 dia ny 9,20 ny tena voamarina ny fisiana kolikoly. Mikasika ny sehatra tena isian'ny kolikoly indray dia voalohany ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana, ny faritany, ny faritra ary ny komuna. Ny zandaro ny sehatra faharoa nahazoan'ny birao mahaleotena iadina amin'ny kolikoly fitarainana momba izay kolikoly izay. Ny fampianarana ny sehatra fahatelo isiana kolikoly tamin'ny taona 13 raha ny tatitra izay navoaka amin'ny Bianco. Raha oharina tamin'ny taona 2012 dia nisy fitomboana 500 ny tamin'ny taona 13 ny isan'ireo atota taratasy nampitain'ny Bianco eny anivon'ny fitsarana taorian'ny fanadihadiana fanamariana fa nisy ny kolikoly. Nahatratra 2,700 ny atota taratasy nalefa teny anivon'ny fitsarana. Olona 2,700 no voasambotra noho ny kolikoly ka ny 900 amin'ireo dia teto Antananarivo avokoa ka ny 450 no nahiditra Ponjafonjo maika. Feno 10 taona no nisian'ny Bianco. Anambaran'ny tare jeneraliny ny jeneraly Rabetrano Faly fa tsara fototra ny ady amin'ny kolikoly noho ny fiparitahana amin'ny sehatra isan-karazany eto amin'ny firenena, ao anatin'izany ny sehatry ny fanabeazana sy ny fisiana tambazotra mitandro ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Saingy ady mitohy ary mila fandraisana andraikitra ny rehetra ny kolikoly. Miankina be dia be hoy ny jeneraly Faly Rabetrano amin'ny fampiroboroboana ny tany tandalana sy ny fahaleovantena amin'ny fitsarana no mampahomby ny ady amin'ny kolikoly. Ny jeneraly Faly Rabetrano izay mamarana ny fotoam-piasany tao aorian'ny 5 taona nitantanany Bianco.